Pesaka na ny Paska fizarana faro. Zany no anasako anao indray amin'ny ity marina ity, manasanao mba haharitra hatramin'ny farany. Atolotra antsika ry namana isany ny fiarabana amin'ny anarana Jesosy, fa tafahoana soma tsara indray isika tsirairay avy, fangahita amin'ny lalan'ity fandarana ity, dia andeha hifanofahofantanana isika ary atolotra anao ny firarian'i Jesosy sy ny fiadanana Tompony eo aminao sy ny ankonanao. Andeha hiaraka hivavaka isika ranomboka izao fotoana izao. Rainay tsara indray izay ny an-danitro, misaotra anao indray izahay no ity fotoana sarobidy omenao anay ity, fa mahazatra loatra anay, hifankahitanay, ifampiresanay aminao, iarahanay mandinika ny teninao, misaotra tamin'ny fitantanana rehetra. Ary ny mangataka izay Tompo, mba hamindranao fo aminay, hanadiovanao anay, ary ny fanenao masina kosa no arotsaka ao temponay raha handinika ny teninao izahay, ka hampitoetra izany eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadina no andeha hiverenantsika kely indray amin'ny Exodus 4:10, ka manomboka amin'ny andinina fahaenina amby roapolo sy fafito amby roapolo, somary lavalava ilay izy, dia miezaka antsika rehetrarehetra. Manao hoe, ary raha anontany anareo ny zanakareo hoe inona ny antony izao fanompona atao aminareo izao, dia ho lazainareo hoe izao no famonoana ny Paska an'i Jehova, izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egypta, raha namely ny Egyptianina izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika, dia niondrika ny olona ka nivavaka. Zany no andinina tao tadina, izay mifandray indrindra amin'ny dindinika hifanaovantsika eto androany hoe ny amin'ny hoe Pesaka na ny Paska izany. Hitantsika tsara fa nanana anjara toerana lehibe tamin'ny fankalazana io andro firavoravoana manokana io ny rà, singa manan-danja zany ny ràn'ny biby atao fanatitra amin'ity fankalazana ity. Ary samy nanentina nitolambaravarany tranony tamin'ny ranony zanak'ondra ireo rehetrarehetra izay nandray anjara tamin'izany firavoravoana izany. Zany hoe nanehoan'izy ireo ny finoana an'Andriamanitra, dia ilay finoana fa hanafaka azy amin'ny loza Andriamanitra. Fanehoana mahery vaika ny filazantsara izany resaka izany. Manana toerana lehibe teo amin'ny fankalazana zany ity ràny zanak'ondry ity. Zanak'ondry tsy misy kilema, izay maneho an Jesosy, ilay zanak'ondry ny Paska, ilay zanak'ondry n'Andriamanitra, izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Hatrany amin'ny mpiandohana tany zany dia efa ninoana fa hisy ho avy Jesosy hamonjy ny tsirairay avy. Ka ilay ràn'ny biby dia maneho ny fiarovana, maneho famantarana, maneho fiainana izany ràny zanak'ondry zany. Ary zao mivalaza ny Exodus 4:10, keo amin'ny andinina fahatelo ambin'ny folo, manao hoe, ary ny rà dia ho famantarana ho anareo amin'ny trano izay itoeranareo, ary raha mahita ny rà aho dia handalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egypta aho. Eo amin'ny andininy fafito ambin'ny folo sy ny hatramin'ny fahatelo amby roapolo dia mbola manamafy an'izany rehetrarehetra izany, fa ny andininy faha-raika amby roapolo andeha ho vakitsika. Manao hoe, dia nampalalain'i Mosesy ny loholon'ny Israely rehetra ka hoy izy taminy, mandehana ianareo ka maka ondry ho anareo araka ny fokom-pirenenareo avy, ka vonoy ny Paska. Ka vonoy ny Paska. Ilay Paska mihitsy zany no vonoina eto. Ary zay no nahatonga ny i Paoly ilaza taonjato maro tateoriana nanoratra momba n'io fankalazana io izy amin'ny Korintianina voalohany 5 ka ny andininy fafito, manao hoe, esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy mahamisy masirasira anareo, fa voavono Kristy. Paska ao antsika. Ry namana isany hitantsika eto zany fa nisy fanavaozana, nisy fomba fankalazana izay nolazain'i Paoly teo amin'ny fiangonana. Alohan'ny hamonoana an'ilay Paska zany dia tsy maintsy esorina aloha ny masirasira, ary le masirasira dia tsy inona akory fa tandindo ny fahotana zany.
Ny alina talohan'ny voan'ny Israely tao Egypta no iresahana voalohany am-baiboly mikasika ny hoe masirasira zany. Tsy maintsy esorina, tsy ho ao an-trano ny vahoakan'Andriamanitra ny masirasira. Zany hoe tsy maintsy esorina, tsy eo ambaravarana, tsy ao an-tokantrano ny fahotana satria hiala ao Egypta. Re mpiara-midinika namana, avetritsika indray mandeha fa manio ny sorona nataon'i Kristy ho antsika noho ny fahotantsika izay rehetrarehetra mikasika an'ilay biby ka nandatsahana ny rany. Tandindiny Mesia tsy manatsiny izany, izay nandrisy ny fakapana rehetra ka nanotra ny ainy mba ho an'ny tsirairay avy, mofo tsy misy masirasira. Ditantsika amin'ny andininy faharoa amby roapolo, amin'ny andininy toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy faharoa amby roapolo manao hoe dia maka isopa iray fihina ka tsoboy amin'ny rà izay ao anatin'ny bakoly, ary ny rà izay ao anatin'ny bakoly dia anteteno amin'ny tolam-baravarana sy ny tolana roa, ary aza misy mivoaka eo ambaravarana tranonareo avy ianareo ambara marain'ny andro. Le hoe isopa, tsara ny mba mahafantatra ihany fa le isopa io dia hazo madinika kely izy io, ary manana ravina madinika tena faran'izay manify. Dia nasaina nakan'io, ary io isopa io ihany koa nampiasain'ny Davida, ny lazany Davida hoe isopa iray fihina dia maneho ny fahasoavan'Andriamanitra zay manadio ny tsirairay avy. Ary zay natonga Davida manao hoe diovy isopa aho mba ho afa-pahotana. Ary le isopa zany dia fitaovana anankiray nentina mba hanadiovana, ary io no nampiasaina mba hahafahana manentina n'ilay rà eo amin'ny tatam-baravarana sy ny tolam-baravarana roa teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Rehefa nahita an'iny ilay anjely dia nandalo izy. Ry mpiara-midinika namana, zava-dehibe ny rany Jesosy. Ny rany Jesosy zay Andriamanitra mihitsy no nalaina mba hanavotana antsika noho ny fahotantsika. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'i Jesosy fa nanaiky izy, nanolotra ny tenany izy mba ho faty, nandatsaka ny rany mba ho fanadiovana antsika tsirairay. Fa voavono Kristy Paska ho antsika. Zay le hoe le Pesaka zany, dia teny anankiroa izy io hoe mandalo eo ambony, mandalo eo ambonin'ny vahoakan'Andriamanitra ilay anjely fa mitondra fanavotana ho an'ny tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namanisany Andriamanitra ne hitahy ianao ka ny rany Kristy izay nilatsaka teo amin'ny fijaliana anie dia tena famelana ny fahotantsika sy fanadiovana antsika tsirairay avy. Ny tompony hombanao ka hiatrika tontolo andro ianao androany, dia ho tontolo andro atsapahanao fa namela ny helokao, nanadio anao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompontsika hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray be fitiavana, misaotra anao izahay noho ny fotoana izay nomenao anay tamin'ity maraina ity, afaka nandinika izany loha hevitra manao-danja izany, satria raha tsy misy tokoa raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ny rà tokoa dia nananjara toerana lehibe teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, ka zay rehetra nahitana ny rà zay famantarana teo amin'ny tatam-baravarana dia voavonjy ny tao anatin'ny trano. Misaotra anao izay Andriamanitra fa noho ny amin'ny rany Jesosy nalatsaka ao anay dia azonay antoka ihany koa ny fanavotana anay raha toa ka mandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay izahay. Androany ary dia apetraka ampelantananao ny fiainanay ka anaiky izahay, anaiky an'i Jesosy ho tompo ny fiainanay. Dia mitahina tsirairay avy amin'ny anaran'i Kristy nangatana vavaka. Amen.